Fandeha hojerentsika kosa hoe nanahoana ny teny amin'ny faritra manodidina n'Ambohijatovo iny tamin'ity androany ity. Raha ny tsikaritra aloha dia nilamina tanteraka ny teny amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina teny. No nanohy ny asany andavan'andro moa ireo mpivarotra sy ireo nanana toeram-piasana teny an-toerana. Izao tantery ny roa tsirakotiny iray ny amintsika sy Stefana Jafimandimby izao moa ny akon'ny zava-nisy teny an-toerana tamin'ity androany ity. Raha nahina ny siny korotana androany sabotsy Nanohy fikasana ny ampisy sabotsy mainty ety andrenivohitra dia nilamina toy ny isan'andro ny fiainan'ireo mponina teto andrenivohitra. Raha ho an'ny tetsy Analakely manokana dia nitohy toy ny isan'andro ny fiainana ary nisokatra avokoa ireo toeram-pivarotana sy magazay lehibe amin'ny manodidina ny lalan'ny fahaleovantena ny androany maraina. Toy izany ihany koa ireo mpivarotra an-dalambe izay nanohy hatrany ny asa fiveloman'izy ireo. Dia raha sanatrika misy korotana dia fa nareo tsy mieritreritra hoe misy korotana androany sa? Tsy mieritreritra hoe misy korotana. Zaho io tsy nahafantatra hoe misy mbohem fotsiny hoe misy dia izay tsy hay varotra foana fa tsy raha moa misy izany dia mandorona izay raha ohatra hoe misy ny sabotsy ny fivelomana. Nambaran'ireo mpivarotra trano fa isan'andro dia sara raha misy ny tsena ka tsy izay andro iray mbola hina no hanajanonan'izy ireo ny asa fivelomany. Raha misy hoy izy ireo ny korotana dia mangorona entana ary mifindra toerana marotana ny entana fotsiny ihany izy ireo. Arak'izany dia nilamina tsy nahitana korotana ny teny Analakely sy ny manodidina ny tamin'ny androany maraina ary tsy nahitana ihany koa olona nitangorona na nivorivory teny an-toerana.